ao amin'ny Petera voalohany ry havana no hanomboantsika n'izao toriteny zao a. Petera voalohany a, toko voalohany a, ny andininy fa 13. Petera voalohany a, toko voalohany a, andininy fa 13. Ary toriteny ry havana, mazava fa natao ho an'ny sarambamben'ny fiangonana, fa ampiana avy hatrany hoe toriteny natao ho an'izay manantena, fa rehefa miala ety an-tany izy dia amantana any amin'ny fanjakany lanitra. Zany ty toriteny ty. Ianao zay mbola tsy rototra amin'izany, ho hitanao fa tsy hiteny aminao ty toriteny ty. Kanefa tao amin'ny tompo eto ianao amin'izao marain'izao, mieritrereta ihany, mandiny tena ihany, ary apetra ho tanjona, zany hoe ho tonga ho tafiditra any amin'ny fanjakany lanitra zany, na oviana no hiala eto ianao. Andiny fa 13 raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy, koa amin'izany sikino ny sainareo, dia mahonona tena, ka antenao tsara ny fahasoavana zay entina ho anareo amin'ny hisehoan'i Jesosy Kristy. Koa amin'izany sikino ny sainareo. Amin'izany sikino ny sainareo. Dia mahitantsika teto hoe aoka ho vonimbonina ny fanahinareo. Sikino ny sainareo. Ty toriteny ty dia miresaka sikina. Resaka sikina. Ny sikina ry havana dia le lamba ahodidina amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy. Ka rehefa hoe misy asa sarotra manokana, na rehefa afanganina ny dia eny an-dalana, dia le lamba ahodidina ny teny iny dia ampidinina na ampiakarina dia efa afatorana amin'ny valahy. Zay le izy. Misy moa zany manao le lamba iny dia any hatrany lohalika dia ampiakarina aty mba azahoana mandeha aingana, misy ampidinina, fa le hoe sikina dia fatorana eo amin'ny valahy. Satria hoe hiatrika asa mafy, hiatrika fahoriana, satria hoe mila fanganana ny dia. Zay ny lazaina teny am-pendohana hoe ty resaka sikina ty dia toriteny natao ho an'ny olona zay matsiaro andalana. Fatana izy fa tsy velombelom-pona, fa hoe andalana izy ho any amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary tsy milalao andalana, fa herezina ny dia, fanganana ny dia. Zay le resaka sikina ry havana. Ary eny an-dalana eny izy tsy maintsy hotody sy fahoriana. Zay le hoe sikino le saina ry havana. Sikino le saina. Ataovy vonina le saina, ataovy matanjaka le saina, ataovy mibanjina zavatra tokana ny sainao, dia ny fahatongavana any amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Zany ty hoe resaka sikina ity, natao an'ny olona andalana ho any amin'izany fanjakan'ny lanitra izany, ary manao zava-dehibe ao amin'ny fiainana, ny hatongavana amin'izany hoe fanjakan'ny lanitra izany. Ianao ve zany ry fiangonanao? Ianao ve zany manantena hoe voasoratra any an-danitra ny anaranao, ary rahatray miala eto ianao dia tsy hainain'ny tompo any amin'izany lanitra izany. Ary satria ianao hiditra any an-danitra, tsy mipetrapetra-potsiny ety fa mandeha andalana, ary sikinao ny sainao. Zay le zavatra hodinentsika anio ry havana. Dia andao jerentsika amin'ny tantarany Ezekia mpanjakany Joda, anisan'ny mpanjaka tsara indrindra tao amin'ny firenena Joda. Ny fampiarana izany hoe olona misikina ny saina zany, efa misikina ny saina zany. Zay le titre le toriteny moa zany hoe saina efa misikina. Tantara faharoa
toko fasivy amby-roapolo. Tantara faharoa toko fasivy amby-roapolo. Tantara ny Ezekia, mpanjakany Joda. Tena hoe nanana saina misikina, mpanjina an'Andriamanitra sy ny fanjakana ty Ezekia ty riavana. Ka zavatra anehoany an'izany dia eo amin'ny andininy fa folo. Eo amin'ny andininy fa folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ka dia efa mby atom-pokoa ny hanao fanekena amin'i Jehova Andriamanitry ny Israely, mba hiala amintsika ny fahatezerany mirehitra. Mpanjaka miakatra amin'ny fitondrana, amin'ny volana voalohany, amin'ny taona voalohany ny karany tao amin'ny fitondrana. Nandimy andadana izy zany ny targetrany ho an'ny firenena izay nametrahana azy ho mpanjaka io mavesatra ao am-poko mba hiala amin'ny Joda ny fahatezeran'Andriamanitra mirehatra. Miala amin'ny firenena ny fahatezeran'Andriamanitra. Miala andositra ny fahatezeran'Andriamanitra. Izay ny fahamarinana voalohany, fampiarana izany hoe mpino manana saina misikina izany. Ataovy izay ialan'ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny firenenao, amin'ny ankonanao, amin'ny fiainanao. Io mpendrasana nidirana any fanjakany lanitra riavana. Nirehitra tamin'ny Joda ny fahatezeran'Andriamanitra. Nirehitra tamin'ny Joda ny fahatezeran'Andriamanitra no ny afitsky ahaza rainy Ezekia, zay tena hoe tompony fanompo-tsampy ahaza. Ary zany ahaza zany anisany hoe nanolotra ny zanany hodorana tamin'ny afo azahoany fitahiana amin'ny sampy. Zany io ahaza io. Fa Ezekia ravana, arak'le perikeo mpandroany, tsy mba nanao zay nataony ahaza rainy. Fa hoe arak'le andininy fahatelo dia hoe nanao zay mahitsy eo imason'i Jehova izy, takan'izay nataony Davida rainy. Rainy moa zany hoe razana, manao zay mahitsy mba hialany ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa inona zavatra mitranga rehefa tonga le fahatezeran'Andriamanitra amin'ny firenena anankiray? Andininy fahavalo ry havana. Ka dia niatra tamin'ny Joda sy Jerosalema ny fahatezeran'i Jehova, ka nanolotra azy ho mpanjenjena izy sy ho figagana ary ho zavatra mampisitrisitra toy izao hitany masonareo izao. Fa lavony sabatra ny razantsika ary ny zanaka lahintsika sy ny zanaka vavintsika sy ny vadintsika dia efa babo noho izany. Ry havana, sika rehetrareto samy manana zay fandresen-dahatra, samy manana zay frena politika misy atsika. Fa peu importe zay frena politika, io tsisy Madagasikara androso eo raha mbola hiaran'izany fahatezeran'Andriamanitra izany. Tsisy firenena androso eo raha mbola hoe hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra izany. Ary inona zavatra mitranga eto rehefa hoe hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra Joda sy Jerosalema, dia hoe nanolotra azy ho mpanjenjena. Mandrakizao ke ravana maro ny malagasy mpanjenjena ara-panahy, tapitra voatetiny daholo ireo sekta reo nefa hoe tsy mahita an' Jesosy izy. Hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra izy. Natolotr'Andriamanitra izy ho figagana ary ho zavatra mampisitrisitra toy izao hitany masonareo zao. Ozy izy ny diema hoe nataon'Andriamanitra ohatra hampiorokoditra, nataon'Andriamanitra ohatra hampahonena, nataon'Andriamanitra ohatra hoenti-maneso. Sao dia zany ty firenentsika ty, sao dia zany sika kristianina malagasy ataon'Andriamanitra hoe mampiorokoditra sy mandinika amin'ny fiainantsika ny fahitanantsika ry havana. Sao dia isika le hoe mampahonena rehefa mandinika atsika, ary sao dia isika ny hoe hoenti-maneso rehefa hoe
mandinika atsika satria anatin'ny fahatezeran'Andriamanitra isika riavana. Roviny sika malagasy. Roviny sika malagasy. No anana filoham-pirenena voafidy ara-dalàna ka hiteny hoe oreolle or malagasy mpiray tanindrazana aminy ka ary indrindra eo ianareo kristianina tahaka zay nandrean'i Jesosy tompo sy mpamonjy ninina anaram-piangonana anareo, ninina anaram-piangonana antsika hoe ny zavatra ho ataoko ny fanapa-kevitra voalohany dia atao izay ialany fahatezeran'Andriamanitra amin'ity tanindrazantsika malala ity. Roviny isika vao hanao an'izany. Fa rehefa ankalaza ny fadimy sivy amin'ny dimampolo taona isika dia boribory amin'ny fahenimpolo taona amin'ny fahaleovantena anaty ozina sy eo ambany fahatezeran'Andriamanitra. Fa dia mifetsika ivelany any dia filesiny matso atao ary ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa niatra tamin'ny fahatezerana lavon'ny sabatra ny razantsika ary ny zanaka lahintsika sy ny zanaka vavintsika sy ny vadintsika dia efa atao babo noho izany. Mavaky fongy amin'ny mahita ireny hoe tanora vavy malagasy lasa babo ny vazaha fotsy vazaha mainty. Zany le fahatezeran'Andriamanitra ry amina. Tany Diego zay niaraka tamin'ny Petera tamin'ny laka misy teo ny zoma teo. Dia rehefa mandeha ianao dia lala zany hoe tovavy kely tsara tare miaraka amin'ny antida vazaha lasa babo ny vahiny noho ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ity fireneny ity zanaka vavintsika sy ny vadintsika ry havana. Dia ozy izy ny tompo enaro tahaka ny Ezeka hoe manana saina misikina ary rehefa manana saina misikina ianao satria mibanjina zany fanjakan'Andriamanitra marina zany dia hoe ataonao vaindohan-draharaha zany hoe hialan'ny fahatezeran'Andriamanitra aminao, amin'ny ankonanao, amin'ny fiangonanao sy amin'ny firenenao izany. Ka rehefa hoe manao zay hialan'ny fahatezeran'Andriamanitra amina firenena izany aravana, inona ny mbola ohatra omeny Ezeka antsika fiangonana androany? Eo amin'ny andininy fahaefatra, eo amin'ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy raha antsika mamaky ato amin'ity tantara faharoa ity ihany 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia nampidiriny tao ny mpisorona sy ny levita ka nangoniny tao ankalalahana tsinanana ary hoy izy taminy mihaino ianareo levita ka masino ny tenanareo izao. Hatreo dia andininy faharoa ambin'ny folo dia nitsangana ny levita. Hatreo dia nitsangana levita. Ny olona izay hoe miala ny fahatezeran'Andriamanitra dia manamasina ny tenany. Ary tsy vitany hoe manamasina ny tenany fa tia ny tena tsindreny tsy mangatakandro, tsy mangatakandro hanamasina ny tenany. Tsy hoe efa henoko zay pastera, tsy mangatakandro hanamasina ny tenany. Zay no tonga le atsika namaky le hoe dia nitsangana ny levita. Vao nafarany Ezeka mpanjaka mpisorona sy ny levita dia nitsangana levita ka nanamasina ny tenany. Iza moa reto mpisorona sy levita reto ry havana? Mpisorona sy levita, mpisorona moa zany dia azoarina raha amin'izao tsika izao reo ny mpanao sorona arak'izay ny anarany zany tao amin'ny tempoly. Ary dia levita karazany hoe adjoint na assistant ny mpisorona. Raha amin'izao tsika miresaka zao zany ny mpisorona dia azoarina mpitondra fivavahana rehetra, mpitondra fivavahana. Levita dia ny mpanampy azy, assistant, adjoint dia ireo manao asana dekona. Zany hoe Ezeka mpanjaka tia hampiala ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny firenena Joda sy Jerosalema. Inona nataony? Miantso mpitondra fivavahana rehetra ao a Joda sy Jerosalema izy sy ny levita mpanampy azy dia hitenenany hoe manamasina ny tenanareo ianareo, manamasina ny tenanareo ianareo. Zany ny antoko ny
fipoirana zay hoe fifoazam-panahy eo amin'ny firenena anankiray. Ary rehefa mipoitra zany fifoazam-panahy zany tahaka ny tamin'ny andron'ny Ezekialy avana dia tonga ny fandrosoana amin'ny lafiny rehetra. Tsisy firenena androso raha tsy mandalo amin'ny fifoazam-panahy, ary tsisy fifoazam-panahy hipoitra ao raha tsy manamasina ny tenany mpiandraikitra voalohany ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ary aza mangatakandro amin'izany hoy ny tompo amin'ny alalan'ity tantarany Ezekialy. Mamarana ny volana andiniantsika ny loha hevitra hoe manamasina ny fiainanao ho an'ny tompo na ao amin'ny tompo apatsahivina kely ny amin'ity resaka hoe fanamasinana ity. Zavatra telo firy avana, tsy tena nalava resaka fa iverina fa adidy mampilaza an'izany amin'ny fiangonana. Misy endriny anankitelo anty hoe fanamasinana ity. Rehefa miteny ny soratra masina hoe manamasina ny tenanareo, ny zavatra voalohany ampatsahivina aloha ry havana dia hoe Andriamanitra no manamasina antsika. Zay ny zavatra voalohany. Nareo zay makanoty raisiko kely zay. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 31:13, Exodosy 31:13 meko fotsiny izy fa tsy hamaky sika hoe izaho no Jehova zay manamasina anareo. Tsisy olona anamasina ny tenany ao raha tsy mahatsiaro olo hoe possible manamasina ny tena koa satria Jehova aloha efa nanamasina. Zay ny zavatra voalohany. Ny zavatra faharoa dia zao: inona moa nataony Jehova, inona moa nataony Jesosy raha hoe nanamasina antsika ry havana? Zavatra nataony dia faran'izay tsotra hoe rehefa hoe antsony isika, sarina isika avy any amin'ny tontolo ny ainantsika tany, teo amin'ny fahajentilisana, teo amin'izao tontolo zao, ny fisainan'izao tontolo zao, fahafinaretan'izao tontolo zao, fifalian'izao tontolo zao sy ny karazany tany amin'izay nanalavirana antsika azy tany. Ny sarina isika eo aminy nafahany zany rehefa totaliana tamin'ny fanandevozan'ny Ota sy ny fanandevozan'ny Satana. Zany le olona tsy manatona eo ambany fanandevozan'ny Ota, eo ambany fanandevozan'ny Satana. Dia hoe zay le endrika faharoa ambara momba ny fahamasinana ry havana. Asan'Andriamanitra le izy voalohany indrindra, ary faharoa rehefa mandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ianao dia hoe masina ianao voasarika avy any ianao. Ny endrika fahatelo amin'le fanamasinana ry havana zao, tsy tapitra le fanamasinana fa ho an'ny olona zay efa nysarihany ohatra zany ka nandray azy marina dia miditra antsetra ny fanahy masina manavao isan'andro ary manamasina. Inona ny dika le hoe manamasina? Inona ny dika le fanamasinana nataon'ny fanamasina? Manova tsikelikely le fomba fisainanao. Ngamba ny mizara roa tsika, ny olona efa manana saina misikina ary ny olona tsy mahafantatra. Fa inganeka ny fanamasina hiasa aminao amin'izao maraina izao. Dia hoe anova tsikelikely zany fisainanao zany mba hafantatrao ny mazava-dehibe ary fampianarana volamena, zany hoe manana saina misikina ary fiangonanao. Zany le izy. Fa asan'ny fanamasina rehefa nandraisana hoe manova tsikelikely zany fomba fisainako izany manova tsikelikely ny foko ary manova tsikelikely mba hoe atokako marina ho an'i Jesosy ny fiainako sy izay rehetra momba. Fa tsy hoe misy compartiment, misy lafy mimpiainako sasany tena hoe tsy idirany Jesosy ry havana. Zay le hoe fanamasinana. Hatreto zany amin'izay lafiny anankitelo zay asan'Andriamanitra le fanamasinana. Fa ny endrika fiarana fara dia ahoana fampiarana an'izay fanamasinana zay? Za no manamasina ny tenako amin'izay. Za no manamasina ny tenako rehefa hoe matsiaro toera an'izay zavatra anankitelo zay. Manamasina ny tenako miezaka hiady amin'ny fahotana, miezaka hiady amin'ny fakapana, zay mamesatra ary zay manelingelina amin'le diako sy le azakazako ho any an-danitra ka mety tsy atody any an-danitra ry havana. Tsy resaka moral ny fitenenana hoe toero, alaviro, reseo aza velanjaka ny fahotana. Tsy resaka moral zany, fa resaka hoe entana mamesatra anao na dia misikina azy ianao tsy afahanao any an-danitra. Fa rehefa hoe misikina marina ianao, misikina ny sainao, dia fantatra hoe
reto mbola tokony elako, reto mbola tokony elako, reto mbola tokony elako, ary ny fanamasina ry avanao mampiala anao tsikelikely, manondro anao tsikelikely amin'izany. Fadio araka le tenin'ny Petera teo le hoe fitondran-tena ratsy rehetra, na za na ianao samy malala an'izany fitondran-tena ratsy tokony ialana zany. Fa ny mahasamihafa antsika dia izao, sasany malala ary te hiala, sasany malala ary manamary tena. Zay le fahamarinana faharoa zany hoe mana aza mangatakandro manamasina ny tenanareo ry pastera, ry mpitondra fivavahana sy ry dekona nama. Aza mangatakandro amin'izany dia hiala ao aminao sy ny ankonanao, hiala amin'ity firenenao tia, ty firenentsika tia, zany hoe fahatezeran'Andriamanitra izany. Inona no mbola ampianariny Ezekia antsika ry havana? Ny fomba ny olona hoe manana saina misikina, dia hoe mampiala ny fahatezeran'Andriamanitra, mitaona mpitondra fivavahana sy ny dekona, tsy angatakandro anamasina ny tena. Ary jerentsika ny 1:12 hoe ry zanako aza malaina ianareo, ny ry zanako aza malaina ianareo, fa ianareo no nofidian'i Jehova hijanona eo anatrehany hanompo azy, ka ho tonga mpanao fanompo-pivavahana sy mpandoro didikazo manitra ho azy. Zany olona manana saina misikina zany ry havanao dia tsy malaina, tsy malaina. Le famarinana teo aloha hoe tsy mangatakandro, le famarinana ankehitriny hoe tsy malaina, tsy malaina. Zavatra roa no hitarafana an'izay hoe fahafitriana ara-panahy, fahasotoana ara-panahy ho an'ny olona zay manana saina misikina. Tenenina le mpisorona, tenenina le levita hoe nareo nge aza malaina, fa nareo efa nividian'i Jehova hijanona eo anatrehany hanompo azy, ka ho tonga mpanao fanompo-pivavahana. Fiangonanao zay manana saina misikina aza malaina manao fanompo-pivavahana, aza malaina manao fanompo-pivavahana. Rehefa jerena tsy dia hoe tsy fitiavana dekona akory na inona, fa rehefa mijery ny fiainan'ny dekona any akafany ry havana, zavatra mampalahelo dia hita io fahalainan'io. Rehefa tsy servisy le dekona dia tsy miangona amin'le fiangonana ny fidy azy ho dekona izy, tsy miangona fotsiny izy. Any aloha pastera dia miala tsiny fa zay any manjakandrina mipetraka dia rehefa tsy servisy dia anjy miangona, maninona tsy dia ro volana izy tsy hita mihitsy, fa maninona tsy misoratra any manjakandrina, dia any manao dekona, fa maninona mikiro aty isotro fitiavana, rehefa lavitra aminao isotro fitiavana. Fa zay le fahalainana ry havana, zay le fahalaina. Zany hoe ianao tsy afaka hoe hanana saina misikina ka azoto amin'ny fanaovana fanompo-pivavahana, nefa ianao azakamo manontsy fanompo-pivavahana rehefa tsy servisy ianao. Fa tsy zay ny tena zava-dehibe eto, na tena hoe zava-dehibe ary zany. Ry havanao, rehefa jerena nge eo zany zay mpisorona mananatra rehefa ty am-piangonana rehefa Alahady, fa eo nareo levita nge no miparitaka sy mielim-patrana eran'ity nosintsika ity ary tenenina hoe azany Alahady ihany ianareo no manao fanompo-pivavahana, fa oka ny latsy ny hatramin'ny sabotsy dia manao fanompo-pivavahana isan'andro ianao. Oka io asanao io ho karazana fanompo-pivavahana. Dia nge jerentsika tonga sainany amin'ity hoe fanompo-pivavahana, miresaka fanarenam-pirenena mantsika eto, miresaka fanasitranana firenena mantsika eto, ary ty firenentsika ity mila sitranana ry havana. Romanina 7:12. Miresaka Romanina 7:12 araka ny ahafantarana azy dia hoe aoka ny olona rehetra samy anaika ny fahefana lehibe. Hoe ekeo zay fahefana amboninao io fa avy amin'Andriamanitra zany. Fa ny zavatra tsy tsikaritra ry havana
dia eto amin'ity le hoe andin'ny fahenina Romanina 13:6 rahantsika mamanka nge Romanina 13:6 fa noho izany a no andoavanareo a vola etra fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany zavatra izany a indrindra ireny. Ireo fahefana lehibe zay mampandohetra reo ekeo le hoe fampandoava-ketra zay le izy. Fa reo fahefana lehibe reo dia lazany hoe mpanompon'Andriamanitra. Le autorité politique zany a, le mpitondra fahefana, mpitondra fanjakana zany a, hoe mpanompon'Andriamanitra. Ary le teny grika amin'ny hoe mpanompon'Andriamanitra io ry havana hoe olona mpanao liturgie, hoe liturgoi, mpanao liturgie. Zany hoe raha président de la république, raha ministre, raha mpanolotsaina, raha taleana na tale général, any amin'ny ministère misy any, any amin'ny orinasa misy any, fa any amin'ny fanjakana moa zao resahana zao, mpanao liturgie ho an'Andriamanitra latsinainy ka hatramin'ny sabotsy fa tsy rehefa hoe ato am-piangonana ihany fa hoe diakonos manao liturgie ary havanao. Zany no anovana ty fireneny ty, ary zany no ampatsirana ialana amin'izany hoe fatezeran'Andriamanitra irehatra amin'ity firenentsika ity. Tsarovy hoe liturge, liturge, avy amin'ny liturgie any le hoe liturge Jesosy ianao, ry havanao amin'ny fitondranao. Zany ny afatry Kristy ho anao. Ary aza malaina manao fanompo-pivavahana latsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Saorana an'Andriamanitra rehefa mandeha ny sasany aminareo hoe ao aminay pastera misy cellule, ao aminay pastera misy fiambonam-bavaka oatra, saorana an'Andriamanitra avy amin'izany. Fa oka tsy rehefa amin'ny cellule ihany no hoe manao liturgie ho an'Andriamanitra, fa oka le fanompona eo amin'ny fanjakana. Ninina toeranao dia hoe mpanompon'Andriamanitra ianao manao liturgie fiderana ho an'Andriamanitra. Ary araka ny tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Kolosianina hoe ninina ataonao aza atao ho an'io filoham-pirenena io na ho an'ny PM na ho an'olon-kafa fa ataovy toy ny ho an'Andriamanitra. Iovy ty fireneny ty ry havanao, iovy ty fireneny ty. Raha ny mpanao politika rehetra ninina frehany atsiary tena hoe mpanompon'Andriamanitra, liturge n'Andriamanitra, Romanina 13:20 ary tsy malaina amin'izany. Faefatra farany ry havana, faharoa farany amin'ity moa zany dia ny hoe aza malaina ozy izy andin'ny faraiky 12 amin'ny fandoroana didikazo manitra. Aza malaina amin'ny fandoroana didikazo manitra. Io fandoroana didikazo manitra io dia fomba fiderana an'Andriamanitra, fankalazana an'Andriamanitra tao amin'ny tempoly, ary mipisorona isan'andro dia mandoro didikazo manitra eo amin'ny altara fandoroana an'izany didikazo manitra zany dia misy fofona manitra miakatra ho any amin'Andriamanitra ry havana. Ary mpandinika dia milaza hoe fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra io, ary isan'andro dia karazana didikazo samihafa, didikazo manitra samihafa no dora le mpisorona, satria le karazana didikazo anankiray dia milaza ny toetrany Kristy anankiray, ny atsara ny toetrany Kristy anankiray. Zay no amin'ny testamenta taloha, aza malaina mandoro didikazo manitra. Fa ho antsika ry havana, mpisorona, levita, mpinotsotra, ozy izy ny tompo aminao ary toriteny atao amin'ny olona manana saina misikina andalanao any fanjakan'ny lanitra zao, ianao koa aoka mba ho mpandoro didikazo manitra ianao. Inona moa dikan'izany? Aoka ianao ho manimpofina, aoka ianao ho manitra, anitra manambara any Kristy ianao aoka ho izany ny fiainanao ry havana, hanitra manambara any Kristy ianao, any misy rehetra any raha ny tompo anao. Miresaka le fiainana andavanandro ry havana. Misy olona miresaka aminao izy
dorehitra be le ranomanitra ndraindray moa misy tsara be le izy fa ndraindray hitana hoe ahoana ary ty le ty tsy mba manambady ve ty miteny ajanony malaly ny ranomanitra iny misy indray olona tsy manao ranomanitra izy tsy maninona zany tena tsy problema mihitsy zany fa misy olona indray sady tsy manao ranomanitra izy maimpitsempoka maimbelika azina ary izy reriny tsy mahafantatra hoe maimbelika sy maimpitsempoka izy zay le zavatra zany hoe ny olona rehetra azo lazaina hoe samy manana fofona daholo zay le izy fa zao ry havanao rehefa mifanerasera amin'ny olona anim'izay any rano tompo anao ianao ranomanitra lafidy avy any an-dafy ino anaovanao sa ianao maimboina sa maimboina sa hoe way afa indrindra raniny le ranabavy iny le rahalahy iny fa tena hoe manitra ny anitry Kristy tena fiainany dia manambara zany hoe fahatsarany Kristy zany ary le hoe mandoro-ditika azy manitra matsady hoe milaza fiainam-bavaka ary fiainam-piakovana mandinika anao ve ny olona na tsy mitantara azy ianao klasina hoe indray dia olony vavaka lehilahy ny vavaka vehivavy ny vavaka ary lehilahy na vehivavy hoe mpiankohaka eo anatrehan'ny tompo aza malaina mandoro-ditika azy manitra ho an'ny tompo ary aza malaina meteza ianao ho anitry Kristy ho an'ny mpiarabelona aminao ary atomboy ao amin'ny ankonanao zany anitry Kristy ho an'ny vadinao venao anitry Kristy ho an'ny zanakao venao ry havana faranana zao teny zao raha miverina any amin'ny tantara faharoa toko 7 zavatra ambara ao amin'ny tantara faharoa toko 7 dia hoe tamin'ny volana voalohany tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona voalohany nanjakany dia namono varavaran'ny trano Jehovah izy ka namboatra azy tamin'ny taona voalohany tamin'ny taona voalohany ry havanao noho izao toriteny zao raha mbola tsy nanapa-kevitra ianao dia raisy hoe anio no andro voalohany amin'ny volana voalohany sy amin'ny taona voalohany amin'ny androm-piainanao sisa aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ta vie tapao ny hevitra ary aoka ianao anana saina misikina aoka ianao anana saina misikina dia araka ny tenin'ny Petera hoe mahonona tena amin'izany mahonona tena ny amin'izany fa lavitra kaika ny any an-danitra ary afaran'ny Petera hoe sikino ny sainao ary mahonona tena satria ny andalana ho any an-danitra zavatra arony tsy maintsy andalovanao voalohany indrindra zavatra ampiororoanao zavatra ampipanika anao zavatra ampistress anao mahonona tena aza mora mipanika aza mora mikorapaka raha izay faharoa mahonona tena ozy izy Petera aza vela ianao ho rebrebe ny rehaka izao fiaina zao ny distraction sy ny plaisir eto amin'izao tontolo zao aza vela ho rebrebe nyzany ianao ry havanao lavitra kaiky ny any an-tranony raintsika fa ozy izy ny tompo hoe ianao sikino ny sainao dia hanampy anao ny tompo omba anao ny tompo hiaradia aminao izy ary izy ny asa ao aminao na ny fikasana na ny fanaovana atanteraka zany hoe saina misikana zany atanteraka ny sitrapony ho fankalazana ny voninahiny fiainanao ao aminao ny fahasoavan'ny tompo amen.